Raha tokony valomaly ny fanadinam-panjakana CEP dia ao anatin'ny fiomanana tanteraka kosa ireo mpiadina ny fanadinana BEPC misy amin'ireo mpianatra no mbola mamonjy ny sekoly ary tsy vitsy ihany koa ireo mpianatra no manantona ireny toerana fanatanterahana ny antsoina hoe kory ireny hanamafy ny fahaiza-manondro fahalalana ihany koa entina hiatrehana izany fanadinam-panjakana izany. Toy ny efa fanaon'ireo amin'ny Koroasem dia ao anatin'ny famaraparana ny fanomanana ny fanadinana BEPC amin'ny herinandro ity ireo ankizy hiatrika ny fanadinana. Nisy arak'izany ny famerenana manokana atao an'ireo mpiadina. Samy manana ny safidiny ny tsirairay eo amin'ny kory izay hatanterahiny. Ao ny misafidy ny taranja fototra fotsiny araka ny opsiony safidin'izy ireo, eo amin'ny koa ny safidy ny taranja rehetra. Ny fanomanana BEPC moa zany efa atao hoe tomombana satria ny fanadinana efa amin'ny herinandro manaraka. Ireny eto amin'ny Koroasem zany mamarana ny cours izay ho an'ireo classe de troisième hatramin'ny larpi zao ny farany. Dia misy moa zany révision spéciale ity volana ity nefa mamarana an'izy dia ny fanantenanay mpampianatra izay tokony andraikitra atao amin'ny fampianarana dia matoky an'ireo ankizy ireo fa navita fianarana tomombana tsara. Atao ampianarana tsisy banga, mpampianatra navita ny asany, nisy boky efa omena, ny révision efa tena atao lava dia lava, ka inay zany fa mety tsara ny résultat amin'ity taona. Nisy fiatraikana amin'ny faharipahalalàn'ireo mpianatra hoy ny nambaran'ny talian'ny Koroasem ny zava-misy eto amin'ny firenena satria dia nidina ny faharipahalalàn'ireo mpianatra. Tafiditra anatin'izany ny tsy fahampian'ny fitaovana ampiasain'ny sekoly eo amin'ny sehatry ny fampianarana, eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fampiofanana eo amin'ny mpampianatra. Tsahivina fa amin'ny alatsinainy ho avy izao ny hiatrika ny fanadinana BEPC ireo mpiadina.